avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra anao ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Niverina teo ambany fiandrianana ny Mauritiana ireo nosy Sagos rehefa nobodon'ny Britanika nandritra ny taona maro. Fandresen'ny diplomasia Mauritiana nahatafaverina ireo nosy ireo. Fa aiza ho aiza ilay diplomasia malagasy, ilay mpitondra malagasy toa sady tsy mahafeny lavitra amin'ireo îles éparses no tsy manambaolana amin'ireo ambanin'ny maso amin'ity fahatapahan'ny herinaratra. Tsy nampahafantarina ny rehetra ilay fanovana hoentin'ny filohan'ny antenimiran-dolona atao ao anatin'ny lalam-pifidianana ka lasa ireo mpisehatra indray no mikaroka izany. Teboka iray atreto no fantatra ireo ankolafikera voakasika samy nanamafy avokoa ny rehetra fa rehefa anova ihany dia ireo teboka niteraka korotana sy ny takiana fanatsarana no mila ahitsy ka akana ny hevitry ny rehetra izany. Anisan'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena hamahana ny olona ny rano ao an-tampon-tanàna ny Fianarantsoa ny fanamboarana ireo sinibe-an-drano miisa roa. Hamahana ny olona ny rano any an-toerana ny tanjona tamin'izany. 7 taona teo aoriana toa lasa haingo tanàna fotsiny izany hoy ireo mponina. Ho ankalazaina rahampitso ny vetin'ny reny. Misy amin'ireo tokantrano tsy manana fahafahana hankalaza izany noho ny tsy fisian'ny hoenti-manana. Anisan'izay Irasendra Feno, Florence sy ny ankohonany. Ny fahavelomana sy ny fahasalamana no angatahana amin'Andriamanitra dia efa zava-dehibe raha ny fanazavana. Nanatanteraka fifanakalozana gadra fanondroany indray i Russia sy Ukraine omaly. Misa 790 ireo miaramila, 20 ireo olon-tsotra no raisina izao fanapahan-kevitra izao. Tao aoriany ny fanafiana mahery vaika nataon'ny miaramila Rosiana tao Kiev. Ny antsipriandreo no entina amintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Androany fa efatra amby roapolo ny volana May 2024. Aterina indray ny araba topoko lahy sy topoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao. Asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Niverina hoe ambany fiandrianan'ny Mauritiana ireo nosy Sagos rehefa nobodin'ny Britanika nandritra ny taona maro. Fandresen'ny diplomasia Mauritiana no nahatafaverina ireo nosy ireo fa aiza ho aiza ilay diplomasia malagasy. Ilay mpitondra malagasy toa sady tsy mahafeny lavitra amin'ireto îles éparses tsy manana vahaolana amin'ny ambany maso amin'ity fahatapahan'ny herinaratra sao hoe ilay tokony hitondra vahaolana mihitsy no olana androany ho ny mpanara-baovao matoa andahatsoratra ny fampahalalam-baovao mahakasika an'izay. Raha tsy hatran'ilay ekipam-pirenena tsy mety mahazo vokatra 7 taona mahery zao tsy fahombiazana izay efa tsikaritra vao tamin'ny lalao voalohany fa fanapahan-kevitra noraisina tamin'izany dia ny fanoloana ny lisitra ireo mpilalao. Dia niatrika lalao indray fa vao maika resy tamin'isa mavesatra. Fa mbola nitoy ihany ny lalao fa ny mpilalao nisy niova-toerana. Tao ihany koa ireo nantsona vaovao andrafitra ny ekipam-pirenena. Hita tamin'izany fa ny vodilaharana natao lohalaharana, ny hirakiraka natao mpiandry tsatoby sy ny sisa. Fa mbola niteo ihany ny teo, tsy nisy vokatra na nampanantena zany mpanazatra fa ny ekipa tsy maintsy mandresy. Ny mpanazatra moa rehefa ametrahan'ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena fanontaniana dia mahita anarianany rehetra trany. Ny kianjany ratsy, miangatra ny mpitsara sy ny maro tsy voatanisa. Dia mitovy fa tsy sahala amin'izay ity raharam-pirenena ity. Tsy hita hoe mandroso makaiza andeha ho aiza. Mijery fitaratra ve ny mpitondra, mijery ny manodidina ka farafaratsiny mba mahita ny lavitra rehefa tsy mahita ny eo ambanin'ny maso. Tsy akalavitra isika fa atsy amin'ny nosy Maurice. Tsy moeraoera ny mpitondra fa nametraka ny paikady anatratrarana ny tanjony. Tanjona iray tamin'izany ny amerenana ny nosy Sagos ho azy ireo indray rehefa nobodon'ny Britanika. Dia nametraka ny laminara diplomatika nanome andraikitra ireo nianatra momba ny diplomasia sy ny fandraika amin'ireo amin'izay famerenana ny nosy izay.
dia io fa tratra ny tanjona ny alakamisy teo no tanterana ny fifanaovan-tsony famerenan'ny britanika ireo nosy Chagos ho tantany ny fanjakana Mauritiana. Araka izany, manana ny fiandrianany feno ary tanteraka amin'ny archipel de Chagos ny Mauritiana manomboka izao. Mifanindran-dalana amin'izay, Mjanao de Go Garcia ny base militaire anglo-américaine ary hofaina. Izany hoe mahazo ofany 520 tapitrisa livre sterling isan-taona ny fanjakana Mauritiana. Ny tany miverina amin'izy ireo, ny vola miditra isan-taona. Fa aiza ho aiza amin'izany antsika amin'ireto îles éparses. Nanomboka ny taona 1974 mandrakandroany, tsy mbola hita izay tena endrika ilay diplomasia malagasy. Tao mbola mifandritaka toy ny valalan-karona aza ny filosin'ny ministry raharaham-bahiny, ny andany milaza fa ifampidinika hitadiavana izay ho marimaritra iraisana, izay tao mamofopofo na fiaraha-mitantana. Ny ankilany manamafy fa mazava ny fanapahan'ny firenena mikambana ny taona 1970 sy 1990 ka ny famerenan'ny la Frantsa izanao ny Madagasikara no irsona. Dia eto sika ny fotoana mandeha ary manakaiky ilay 30 jona. Dia inona no antenaina? Inona no andrasana? Ny rehetra raha mbola malagasy izay samy mirary ny ananantsika ny fiandrianana amin'ireo nosy malagasy ireo îles éparses ireo fa mila diplomasia mahomby izorana sy anatratraran'izany ka ho îles éparses nosy malagasy tokoa ho an'ny Madagasikara ananany malagasy fiandrianana. Izany ny lavitra fa raha ny ambany masony reto mpitondra dia ny fantrana tsy fandriampahalemana délestage. Ity farany izay miverina amin'ny laony indray ankehitriny ary na ilay orinasa drira-mahaza toa tsy maharaka intsony amin'ny filazana ny fahatapahana sy ny faharetana izany fahatapahany herinaratra izany. Dia rehefa nilaza ilay filoha volana vitsy lasa izay fa tsy hivoaka ao ambonam-bola raha tsy mahita vahaolana amin'ny fahatapahany herinaratra io. Dia nilaza indray izy tamin'ity herinandro ity fa manome telo herinandro ny ministry ny angofo sy ny akoran'afo amahana io olana io. Dia hoesorina ve ny ministra rehefa tsy mahavany olana? Sa ama mandritra ny herinandro na volana vitsindray dia miverina amin'ny laoniny izay fahatapahany herinaratra izay? Firy moa izay ministra ny fandimby teo izay? Efa hitan'ny orinasa drira-ma avokoa na tale jeneraly malagasy, tale jeneraly mpisolo toerana, tale jeneraly vahiny, fa nampio vahinina. Mazava ihany koa fa tsy olona ho apetraka ho ministra na izay ho tale jeneraly no hitondra ny vahaolana ary tsy manao miracle ireo fa teknisianina. Fa any amin'ilay drafitra politika, ilay fahavononana politika, ilay fahaizana mandray fanapahan-kevitra mahomby ara-potoana no vahaolana. Iza nefa ny tokony andray izany? Iza ny tompon'ny lakle? Ka sao ary ilay tokony hitondra ny vahaolana mihitsy no olana eto amin'ity firenena ity? Fanontaniana ihany izany fa ny fitombony na tsy no asa. Mahakasika ny lalam-pifidianana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Tsy ampahafantarina ny rehetra ilay fanovana hoety ny filohan'ny antenimiran-doolona atao ao anatin'ny lalam-pifidianana ka lasa ireo mpisehatra indray no mikaroka izany. Teboka iray treto no mifanatrehana ireo ankolafo-kely voasikasika samy nanamafy avokoa ny rehetra fa rehefa nova ihany dia ireo teboka miteraka korotana sy ny takiana fanatsarana mila intsy ka nahevitra ny rehetra izany fa tsy izao fanao izao araky ny fanadihadiana. Tateriny Irina Tahiry. Mametra-panontaniana ny votoatin'ny fanovanana ny lalam-pifidianana treto ireo mpanao politika sy firaisamonim-pirenena ary ny mpandray anjara rehetra amin'ny fifidianana noho ny tsy fisiana fakana ny hevitry ny mpisehatra rehetra mialoha ny irisona amin'ny fanovana ka sainy ny filohan'ny antenimiran-doolona arosy ity. Io tsy fisiana fankakevitra io izay miteraka aya amin'ny mpisehatra rehetra ny amin'ny hoe fa maninona no nafenany ny vaovao feno mahakasika ny fanovana tao. Sa misy zavatra hafa konokononina. Samy resy lahatra ny rehetra fa mila ovaina makany amin'ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feny fifidianana. Saingy raha fanovana makany amin'ny famonomezana tombony ny mpitondra izay sady mamola vola. Ny fanovana mba hanamafisan'ny sezany dia tsy azo ekenina. Tokony ahitsy izany lalam-pifidianana izany kanefa kosa raha hikitika izany dia ilaina ny hevitra ny besin'ny maro, ilaina mba ho tenerana zany ahafahana mandamina firenena fa tsy atao bontolo, tsy atao tikano sy tikano na koa anaovana kajikajy politika ahafahana mitazona fahefana no anaovana an'izany lalam-pifidianana izany. Tompona andraikitra tanteraka ny fanjakana raha ohatra ka anaovana an'izany kajikajy izany no anovahana izany lalam-pifidianana izany satria efa hita fa tsy mitondra soa ho an'ny firenena zany tsy avoaka le izy, zay ny tena manahirana ao anatiny, tsy avoaka ho fantatry ny besin'ny maro fa konokononina ao anatin'ny lapan'ny antenimiran-doolona ao dia asa olana inamboletra ihany koa. Ny antoko tsara tafina mahita fa ny fampiarana ny lalàna efa misy ny tokony himasony ny mpitondra aloha raha misy fahavononana anatsara zavatra eto amin'ny firenena ity.
tokony hamafisina ny fanasaziana ireo mpandika lalàna toy ny fitsaban'ny mpiasam-panjakana amin'ny fanohanana antoko, ny code de nationalité izay nahavoasaringotra ny filoham-pirenena sy ny maro hafa. Piaro no lalàna misy eo dia raha manao magnova lalàna sika manao amendement ansoy ny société civile, ansoy ny antoko politique dia samy manaova ny proposition eo fa sy zay tianareo ihany no soloanareo, zay tianareo ihany no soloana ovagna manaovagna amendement mba zay gn'ataovy dia samy ty firenena raha manana izy ty dia samy magnaseho ny mampiseho hoe zavatra hoe ireto ake ny mahatonga io resaka élection sy mandeha io ara-dalàna io atao le resaka ordonnance teo zavatra tokony atao individuel io dia lasa mamoaka ordonnance amina liste be dia be nahitan'izany izy ka tamin'le de commune teo. Ny firaisamonim-pirenena ihany koa mahita fa tsy tokony isy fanovana tsy mandalo fakan-kevitra avy amin'ny mpisehatra rehetra voakasika izany. Miteraka iasamihafa ny fomba hitondrana ny fanovana. Efa tamin'ny taona 2014 no nangataka ny anitsiana ny andininy maromaro ny firaisamonim-pirenena. Saingy tokony isy fakana ny hevitry ny mpisehatra rehetra. Izy ireo izay mangataka ny tsy maintsy ampahafantarana ny loharanom-bola anaovana fifidianana sy ny tatitra ara-bola ataon'ireo antoko. Andinin-dalàna anankiray ihany no napetrany ihany dia ilay hoe fanomezana vahana ny vehivavy, zany hoe amin'ny listy ny candidat raha anankiroa dia tokony ho lahy sy vavy. Honay rehefa hikitika an'ilay lalam-pifidianana zany dia tsy tokony izay fotsiny no kitihana sy hatsaraina fa satonan'ireo le zavatra ny tany saiko teo ireo. Dia ny tsara indrindra nefa melohan'izay fotoana izay na dia tsy teren'ny lalàna aza dia tokony isy zany izay le hoe fanaovana fifampiresahana amin'ireo mpisehatra amin'ny ara-pifidianana, na ny firaisamonim-pirenena io na ny antoko politika na ny ao amin'ny CENI na ny ministerany an-tany sy ireo hery velona rehetrarehetra zany manodidina ny fifidianana. Ny ASVM izay mahita fa tsy ho fanomezana vahana ny vehivavy amin'ny listry ny candidat io no tena zava-dehibe amin'ny lalàna amin'ny feno fifidianana mba hifandanja amin'ny lehilahy fa niady amin'ny fivadibadiana politika rehefa lany. Eo ihany koa ny fangararana mialoha sy mandritra ary ao aorian'ny fifidianana amin'ireo rafitra voakasika. Ho an'ny APM izay nilaza fa ireo teboka nahitana korontana no mila ahitsy sy atao laharam-pahamehana. Ny TIM izay mahita fa mikonikonina fanomezana tombony ho an'ny mpitondra io matotsy avoaka andraisan'ny be sy ny maro. Feny antoko politika ampandrainjara amin'ireo fifidianana tanterahana eto amin'ny firenena, ny firaisamonim-pirenena, mpisehatra amin'ny fifidianana samy nanamafy fa tsy nakana hevitra tamin'izay fanatsarana tokony atao amin'izay lalam-pifidianana izay. Tsy hitondra fanatsarana amin'ny fifidianana raha mbola hevitra ankolafy tokana no ibana ao anatin'izay lalàna ho avaozina. Mila fifidianana madio sy mangarahara ary vokatra ken'ny rehetra i Madagasikara. Ary ny rafitra tena mahaleo tena, mahitsy no mikarakara sy misahana izany mialoha, mandritra ary ao aorian'ny fifidianana. Ny atongavana amin'izany, ny fampiatsona ny ankolafy kely rehetra voakasika manerina ny nosy, ny fandraisana ny hevitra izy ireo ary ny lalam-pifidianana iarahan'ny rehetra manaiky no ampiarina eto amin'ny firenena. Ary tsy maintsy arahana izay rehetra te handray anjara. Mifanindry an-dalana amin'io ny fampiarana ny lalàna amin'izay mini manitsakitsaka izany. Mahakasika an'izay fifidianana izay hatrany ho anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Mitanila ny rafim-panjakana sy ny rafim-pitsarana mikarakara ny fifidianana eto amintsika ka mampitarozaka ny famerenana ny fifidianana. Maro ireo commune nodidin'ny fitsarana amerina ny fandatsaham-bato hoy ny solombavambahoaka ny firaisan-kina boribory-tany Vadimby. Tsy matoky ny fitondram-panjakana intsony ny mpitondra manoloana ny olana tsy mety vova. Fanadiadiana no tateriny fitiavana. Dimy volana mahery ty oriny ny voan'ny voka-pifidianana ofisialy ny fifidianana ben'ny tanàna fa 12 Desambra teo. Tsy mbola nivoaka hatreto ny famerenana ny fifidianana ho an'ireo commune 12 nodidin'ny fitsarana fa averina noho ny tsy fanarahan-dalàna ny tranga. Mbola miandry ny didim-pitsarana avy amin'ny filakevim-panjakana mamaritra ireo commune ny CENI. Vao afaka manatanteraka ny famerenana ny fifidianana raha ny fanazavana. Misy 12 raha tsy hivina ny fifidianana mila averina saingy. Mbola nisy tamin'ireo kandida amin'ny commune hafa no nametraka ny fitoriana ka miankina amin'ny valin'izay no mamaritra ny isa farany na ijanona amin'ny 12 io ihany na mbola iampy ireo commune amerenana ny fifidianana. Efa nisy ihany ny sasantsasany tamin'ireo fitoriana napetraka ireo kandida no nivaly teo amin'ny filankevim-panjakana saingy tsy mbola nivoaka hatreto ny didim-panjakana milaza ireo commune amerenana ny fifidianana ny ben'ny tanàna
na io tsy nisy olo-mavambahoaka ny firaisan-kina boriborintany fa 5 fa resy avokoa ny kandida ny fitondrana tamin'ireo commune 12 voakasika ireo ka antony amerenana ny fifidianana. Baikoa ny gouvernemanta ny rafimpanjakana ka tsy misy azo antenaina na averina aza ny fifidianana noho ny fitanila ny fitsarana amin'ny didim-panjakana. Didy io a tribonaly miteny io nizaniza tsisy ambony lalàna nametraka namoaka ny hoe avereny ny fifidianana amin'reto commune reto nanatanteraka very zareo atao hoe mpitondra maefa manana ny fahefana petraka nanatanteraka ave inona ny mbola antenaina amin'ilay fifidianana avereny ho tandalany ataovy mitovy ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna na lalam-pifidianana na lalam-panondrena na lalàna inona na lalàna inona fa tsy misy firenena androso eto a raha izay tian'ilay mpitondra ho atao no atao eto ka zany rehetrarehetra zany a tsy mametraka tsy ny fitokisana amin'ilay fitondram-panjakana na ny mpikarakara ny fifidianana ilay vahoaka satria mitanila ary zay tiano atao ihany voabaiky tsy misy ilay fisaraha-pahefana eto amin'ity firenena ity fa voabaiky fitsarana mpanatanteraka nananevy fitsarana raha tsy mbola tontosa hatramin'ny farany ity fifidianana be ny tanàna ity ankehitriny efa nanangasanga andray izao ny tolo-dalàna fanovana ny lalàna amin'ny fifidianana sy ny fitsapan-kevy-bahoaka izay natolotry ny filohan'ny antenimeran-doolona mipetraka ny fanontaniany mpanara-baovao hoe inona no tanjona sy ao ambadika ity tolo-dalàna ny poitra ity mety misy ifandraisany amin'ny kajikajy ho fikitihana ny lalam-panorenana ve mba ahafahany andry rajoelina milatsaka indray sa mety anomezana tombony ho an'ny eo anivon'ny fitondrana amin'ny 12 jona izao no odinihina mandritra ny fivoriam-be eo anivon'ny lapan'ny antenimeran-doolona ity tolo-dalàna ity ka andrasana ny hotohiny izany. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny dingana andrana na ny phase d'expérimentation du projet Iariary tetikasa izay entiny banque foibe ny Madagasikara anamafisana ny souveraineté monétaire sy amahana ireo olana arabola eto an-toerana toy ny tsy fahampiany ny fangaraharaana sy ny kolikoly. Tsiaro Rasoary Velo. Mbola maro ireo olana arabola sy aide sosialy eto an-toerana manakana ny fivoarany toe-karena ho ny avy eo anivon'ny BFM na ny banque foibe ny Madagasikara. Olana lehibe ny tsy fampiny mangarahara arabola tsy ampy ny rafitra ahafahan'ny fanjakana manara-maso ny fivezivezen'ny vola sy ny fandraharana ara-toe-karena. Eo ihany koa ny tsy fisiany mangarahara amin'ny fandoava-ketra. Ankoatr'izay ny fampiasana vola taratasy be loatra izay manasarotra ihany koa ny fanaraha-maso arabola izay manamora ny kolikoly sy ny fanodikodonam-bola. Eo ihany koa ny fielezan'ny vola tsy ara-dalàna izay saika mahery ny antsasaky ny toe-karena eto Madagasikara mbola miasa amin'ny sehatra tsy ara-dalàna. Hatramin'izao ihany koa mihoatra ny 700 ny mponina ny mbola tsy manana kaonty amin'ny banky indrindra ireo any ambanivohitra. Izy ireo izay tsy afaka mitahiry vola ara-dalàna voahelikilika amin'ny sehatra maro ara-toe-karena izay rehetra izay manakana ny firoboroboany toe-karena raha ny fanazavana. Ny andraikitra dia ny mahafantatra ny fivezivezen'ny vola rehetra eto Madagasikara. Amin'izao fotoan'izao nefany na dia hoe manana petrabolana ny banky raha ohatra ny Airtel sy ny M-vola sy ny Orange Money dia tsy hitan'ny banque foibe ilay fivezivezena ao anatin'izay rehefa mivezivezy ao ilay izy. Dia amin'izay fotoan'izay tsy mety ho an'ny firenena anankiray izay nilazaiko teo hoe ny vola ny anisan'ny fiandrianam-pirenena ao amin'ny firenena iray dia tokony banque foibe ny miandraikitra an'izay. Amin'izao fotoan'izao inona ny zavatra mitranga rehefa mandoha ianao vola amin'ny lela vola dia indraindray mety voasarika ny mpiasa na ny mpandray an'iny vola iny aka ho anazy ny vola sasany dia andoha anazy ho an'ny banky. Nefany zavatra hoe azontsika lazaina hoe alatra ihany zay ho an'ny jeramaka nefa tsy mety tratra ary tsy mety foana le izy. Isika olombelona zany ny tena azo lazaina hoe anisany tena mahazo an'le hoe tena kingy sy ny tena mahay amin'ny fanodikodinana. Vahaolana entiny BFM amana ireo olana manokana eto an-toerana ireo araka izany tetikasa Iariary raha ny fanazavana hatrany hanamafisana ny fahaleovantena ny vola eto Madagasikara. Ny Iariary izay endrika nomerika ny vola ariary avoaka ny banque foibe ireriany ary manana herin'ny lalàna mitovy amin'ny vola taratasy raha ny fanazavana. Amin'izay rehefa digitalisé zay le izy dia tokony hieny zay satria tsy misy fikirakirana lela vola intsony ho an'ny etram-panjakana sy ny tahirim-bolam-panjakana rehefa mizara vola ny tahirim-bolam-panjakana zany dia tsy misy milahatra tsony be antitra fa tonga dia tonga ny anaty poketra ny be antitra le vola. Ho an'ny fandoavana etra dia tsy mila
mitondra vola na manao seky tsony ny olona fa tonga dia tonga any amin'ny mpandrahetra le izy io na dia hoe ataontsika seky ary indraindray mbola misy any ny kolokolo isan-karazany fanodikodinana madinika isan-karazany izay editsika rehetrarehetra ary izay no fandraisana anjara ny banque foibe amin'izany fiadiana amin'ny fanodikodinana sy ny kolokolo isan-karazany zany dia adidinay zany no mijery ny fomba azahoana mijery an'io fivezivezeny ny vola eto Madagasikara io dia zay ny antony nanosika anay anao an'le hoe iariary raha tena mampiasa ka tena vita tsika mampiasa mampiena vola dia tokony hiena le izy. Notontosaina omaly ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny dingany andrana amin'ny tetikasa iariary izay zararoka ny enimbolana voalohany ny phase d'intégration et test ny efabolana farany ny pilote terrain izay iarahana amin'ny mpiara-mombonantoka samihafa eto an-toerana. Fantanin'ny mpanara-bavao eo anatrian'ity tetikasa ity dia ny hoe mitombona eto amintsika sy azo tanterahana tokoa ve anampy tokoa ny fanaraha-maso amin'ny kolokolo sy ny fanodikodonam-bola marina ve fa tsy voamaika anampitrotraka mety ho vahaolana ao amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ihany koa ve mety ho an'ny sarambambe-bahoaka rehetra tokoa ve ny tontolon'ny nomerika izay mbola fanamboavana sy manjavozavo eto Madagasikara. Mpiasa miisa roa solitena ny FRSB ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire Antomasina no nofonjaina vojimaika noho ny fitakiana ara-sindikaly voahosohoso ny lalam-panorenana sy ny zo sindikaly ny fisemareo anatrian'izany ka nandohalika izy ireo androany anehoana faresiny tsy fanarahan-dalàna Kabin Eloa. Nandohalika ireo mpikambana tetsy amin'ny foibe fisemare androany fandohalihana izay nanamarihan izy ireo ny fahareseny manoloana ny fanetsikitsahana ny lalam-panorenana sy ny zo sindikaly eto Madagasikara ny mpikambana roa eo anivo ny fisemare any Toamasina izay nampidirana amponja vonjimaika any an-toerana rehefa nitaky sy naneho ny mahasindika azy marary ny mpiasa malagasy vohitsakitsaka ny zo fototra amin'ny fahalalahana maneho hevitra tsy voaja ny zo ara-sindikaly manoloan'izay nanao fanambarana ny mpikambana mandrafitra ny fisemare androany fanambarana ny iantefa voalohany tamin'ny mpitondra foibe sy ny fitsarana manoloana famonjana vonjimaika tsy marina sy tsaradrarina nataon'ny talehan'ny orinasa SMMC sy ny fitsarana ao Toamasina andreo solitena sindikaly Andriamatoa Botofotsy Thierry sy Diza Jean-François sy Andriamatoa Botofotsy sy Diza ihany no fonjanana fa lalam-panorenana sy ny fifanarahana iraisam-pirenena ihany koa toerinay sy meloanay amin'ny herina rehetra ny fanagadrana sy ny antso-izay atao amin'ny mpiasa malagasy izay mba mitady ny asoa ny mpiasa miaraka aminy sy manana antoka amin'ny hoavy ny mpiasa malagasy maloto sy anjakan'ny kolokolo ny sehatry ny asa ankehitriny koa tsy tompon'andraikitra sy iraitsi-kombakomba amin'izany famotehana sy famonoana ny mpiasa izany izay syndicat fisemare nampita afatra tamin'ireo olomboafidy any amin'ny faritra antsinanana ihany koa ny fisemare ny antso an'ireo ray aman-dreny ampanahy sy ara-drazana hisarika ny rehetra andala ny fahamarinana miantso ihany koa ny olomboafidy ao amin'ny faritra antsinanana sy olombavam-bahoaka sy ny be ny tanàna heverinay mantsy fa andraindrainy rehetra izay nifidy anareo ny anampy ny marefa izay manana ny fahamarinana fahatelo maka hery ny mpitondra fivavahana sy ny olobe an-tanàna izay mandala ny fahamarinana mba hitory hatrany ny fahasoavana sy fiadarana izay azo avy amin'ny fahamarinana sy ny rariny eto am-pamaranana dia mananteny izahay fa tsy antso anefitra izao fangatahana taona izao koa miantso ny rehetra mba andala hatrany ny fahamarinana sy hampanjaka ny rariny sy nitsiny efa betsaka ny fangatahana antsoavo fitakiana fa toa mitenenefitra tsy misy mpiaino ny sindika eto amintsika hoy ny fisemare antony nahatonga azy ireo nandohalika ny solitena ny mpiasa malagasy rehetra androany Mahakasika ny olona ny rano no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Anisan'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena amana ny olan-drano ao an-tampon-tanàna Fianaratsoa ny fanamboarana ireo siny bendrano miisa roa amana ny olan-ny rano amin'ny toerana no tanjona tamin'izany 7 taona aty aoriana to lasa haingo tanàna fotsiny izany hoy roponina fanadiadiana. Ny volana novambra 2024 no tafapetraka rehefa andraisana vonjimbaika
fa hoe entina hama ny olan'ny rano tety fianarantsoa ireo sy ny bendrano roa eto atapy-tanàna ireo asaingy dia ny maso sy ny ahitra sisa no makafafiny amin'ny fisin'izy ireo mbola maro ireo fokontany mbola mijaly rano asaingy asana disokajy na hoe fanatanterana ny teny nomena fotsiny ihany ny fananganana azy ireny na tsy miasa azy avitrasana ety ambony atyako fafambony zany le sy ny bendrano hatramin'izao mbola tsisy rano fa mba miangavy ny mpitondra-panjakana zany a mba hijery akaiky an'io fototra-avitrasa io fa io mataona atao ohatsy atsangana fotsiny fa asiana rano fa dia miangavy izahay dia mangataka ny orinasa zany hamboatra n'io zavatra efa namboarina io a tokony fitaina sizika amin'ny farany ary asiana rano lahara-pahamena amina ety ako fafa ny rano fa io ny tena io moko ny tena fiainana le rano zany no aina sy fahasalamana kanefa ny tsisy le rano dia tsy hita hoe atao ahoana zany io atao haingona tanàna fotsiny fa mba miangavy amin'ny tompona andraikitra zany boarina amin'izay io ny sy ny bendrano eto misy fa mbola tsisy le famatsian-drano fa mba angaviana le tompona andraikitra ambony zany momba mahakasika an'le rano mba hijery akaiky an'izay sy ny bendrano zay nefa sy ny bendrano efa mitsangana efa 7 taona eto tsisy rano mandehatra tamin'izao dia lasa ohatrany hoe haingo tanàna fotsiny le izy mibaribary eo le izy na ny loko ny rehetrarehetra nefa vita aby dia mijaly ny vahoaka ny akofafambony eo ihany ny olan'ireo fototra-avitrasa ireo fa anisan'ny mbola olana sedrain'ny mponina ihany koa ny famatsindrano izay hita fa tsy maharaka ny filan'ny mponina ihany koa tena mijaly be zahay amin'le sy fisotroana rano madio fa lasa rano bombona sotroanay kanefa n'le rano bombona tsy azo antoka io rano io zany fa tena mijaly zahay atako fafambony resaka rano ary ny resaka pompe zany dia tena vitsy mihitsy ny pompe eto hoe rano mandefa dia hoe presque rano mivovo eo le rano bombona zany tsy azo atokisana mihitsy le misotra anazy mangatsika fa tsy maintsy hoe mpangotrahana le rano satria le rano io ohatra ny rano avy any masiatra zany io rano io dia tsy atokisana io dia zay ny angatana io hoe mba asiana rano manara-penitra ohatra ny zavatra manara-penitra ohatra ny io bombona io zao dia manara-penitra dia atao rano manara-penitra koa miditra ao anatiny io ao ny rano zany atiako fafambony dia fijaliana be mamiro maraina dia efa mandeha matsaka any amin'ny croisement any amin'ny sanstika any ambany any 4 taona moa zay ny pompinako fafambony tsy mandeha natoka zany jirama maka relevé mijery ny compteur tsisy miova ny compteur satria tsisy rano mandeha reny ndray zao jiramany mamatsy an'ireny isaky ny quartier dia io zany manavinavitra ny vahoaka eto nefa io koa dia misaky ny bidon ihany koa no meny zareo nisika tokantrano andrasana araka izany ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra amin'ny antony mbola tsy mampandeha azy io satria dia mbola fahasahiranana hatrany aloha ny tsy fahazahoana ny rano fisotro madio amin'ireo faritra sasany eto an-tanàna akanto ny anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fampiasana ireo fototra-avitrasa ireo raha toa ka tena amahaolana tokoa ny nananganana azy dia iny vaovao iny indray no hoentsika misy sento vetivety ao anatin'ny dokam-barotra manasana ohatrany ary tsisy araka aminay Pour chouchouter maman, du 24 au 25 mai, achète un First Premium incluant des appels vers IAS et les autres opérateurs, 350 mégas, 100 SMS et gagne un Netflix 5001 gigas de plus en cadeau et partage des moments forts avec elle. Tout ça pour 10 000 arrières seulement. Tape vite le dièse 322 étoile 91 dièse. Sarobidi ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho any nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika miteti-kasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Faites confiance à El Mondes. Inona no antony ampiasanao ny rasoir bic 1 satria mateza fampiasako azy sanandro no mahatsara toy izao mora ampiasaina n'aiza n'aiza satria matehotia amin'ny lafiny rehetra loatrana ihany rasoir ny vidiny tena izy satria teny mivarotra rehetra rasoir bic 1 samy manana ny antony itiavany azy sika rehetra
izany café au lait ndrizany tansa tsara rô flandy e satria ronono mandrimamy top les nouvelles recettes no ampiasaiko top les nouvelles recettes tena top manolotra fianambido anao ny tople arivo sy ray alina ariary ny lehibe ary efatra arivo ariary dia efa mahazo ny kely. La première usine d'embouteillage au monde qui fonctionne avec de l'énergie hydroélectrique. Énergie propre, renouvelable et durable. Sainto, ma source de santé. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto. Fête des mères, un beau cadeau pour maman, un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Why tola sa misy volo fotsy indri? Le tsy inona kizao ny ataoko amin'io? Zaky manana vahaolana. Shampoing colorant belle ky vahaolana mety indrindra. Ahositra tsara ohatran'ny shampoing, alina mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra ary kobanina tsara. Misy akora natoraly ao amin'ny belle, olive, noni ary vahona izay miaro amin'ny volonao. Mahazo volo miloko natoraly, mangirana, malefaka ary maharitra. Ary misy gants-tanana omeny mivarotra isaky ny mividy belle ray. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Vous l'ai-je déjà dit? J'aime être avec vous. Dès le réveil, vos petits rituels me séduisent. L'attention que vous portez à vos enfants, aux plus petits comme aux plus grands. J'aime en faire partie. Prendre soin de vous dans vos activités quotidiennes, vous aider, prendre part à vos exploits me fait infiniment plaisir. Chaque moment avec vous m'est précieux. Eau vive, à vos côtés depuis 1970. dia tafaverina indray ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isika amin'izao fotoana izao. Aterina hatrany ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy, mbola manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny tahan'ireo ankizy mitsoaka andarana any an-tsekoly no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Araka ny fanadihadiana nataony UNESCO ambony ny tahan'ny zazavavy mitsoaka an-tsekoly raha oharina amin'ireo ankizy lahy, tsangambaro no mahatonga an'izany toy ny fahakiviana, enti-manana ary ihany koa ny firosoana misehatra ny fitiavana aloloatra. Antony nanosika ny Transparency International ny karakara hetsika ny fampiresahan'ny zatovovavy mpianatra eny amin'ny ambaratonga faharoa tamin'ireo vehivavy efa manana antotanasa samihafa sy nahatratra ny tanjona napetraka Gabin Eloa. Raha ny atotanisa navoaka ny Nistat dia 57 malagasy dia vavy avokoa. Tokony ho vehivavy arak'izany no betsaka mihoatra amin'ny lehilahy amin'ny sehatra isan-karazany. Tsy izay anefa no zava-misy. Raha eny an-tsekoly ohatra, 50 ny mpianatra dia lahy avokoa, araka ny fanadihadiana izay nataony Afrobarometra. Antony, maro loatra ny ankizivavy miala andaharana amin'ny fianarana. Raha nitaremarika ny UNESCO tamin'ny 2020, raha ohatra ka 100 ny mpianatra malagasy mitsoaka ny sekoly, dia manodidina ny 70% eny amin'ny lycée ary 70% amin'izany eny amin'ny ambaratonga faharoa. Raha ny voalaza ny UNESCO hatrany, ny vehivavy no ahitana taha ambony kokoa tamin'izany. Manoloan'izay, ny karakara hetsika fifanakalozan'ny zatovovavy sy ireo vehivavy efa manana antonasa isan-karazany Transparency International tamin'ny alalan'ny tetikasa École Transparence, nampitsiry ny fanantenana sy namelona ny ambopony ireo ankizy kilasy faharoa eny amin'ny lycée Analamahitsy sy izao fihaonana izao. Ny tokony atao anatratrarana an'le tanjona zany mila milofo dia miezaka. Dia rehefa tiana le zavatra dia narana sy atao, dia atao amin'ny fo,
dia mila mifantoka tsy maimaika anao sipa dia mila mahay mifetena hoe zao ny tanjoko mila atao izay atratrarana an'ilay tanjony. Na misy arany tsy fahafahan'ny ray aman-dreny mila miezaka foana anatrarana ny tanjona izany, mila mianatra tsara sady mila hery be zany hoe tsy maintsy tiana ataoko dia tsy maintsy tratra izany ilay izy fa tsy mila hoe tsy haiko ty dia tsy ataoko, mila tetsaina tsy tia mialaala izany e, mila tsy tia rendrarendra hoe taritan'ny namana dia mandeha. Anampiana an'ireo ankizivavy amin'ny fanatratrarana ny tanjony no antony nampionana mivantana azy ireo tamin'ny vehivavy efa misehatra anaty asa isan-karazany, hoy ny mpikarakara ny hetsika. Nitondrana vehivavy tanora zareo efa eny amin'ny sehatra ny asa ary tena niezaka mba ho tonga amin'izay toerana misy an'zareo tsirairay avy izay dia biomnisme hoe bibliothèque humaine tena malalaka miresaka mivantana amin'ilay olona hoe inona avy ny sakatsakana mety efa nandalovanao indrindra amin'izay hoe mahavavy izay mety eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fianakaviana dia nandalo seza nandalo zavatra marobe dia nefa tonga amin'ilay toerana ihany dia izay tena ny antony hoe nitondrana an'zareo teo fijoroana vavolombelona ary indrindra hoe fampirisihana n'ilay tanora tovovavy kely tsika ety amin'ny lycée zany mateny hijanona ny sekoly ary ino ny nofinofiny. Ankoatra ireo mpianatra dia manampy ny ray aman-dreny sy ny sekoly ihany koa ny tetikasa école transparence. Iazo ny tsirabe vetivety isika ao anatin'ity fampahalalam-baovao manaraka ity. 5 taona tsy nasiam-panavoazana ny CEG ivoatra ao amin'ny distrika ny Antsirabe voalohany faritra Vakinankaratra. Mianatra ao amin'ny efitrano tsy zarizary ireo mpianatra ary simba avokoa ireo efitrano miisa 720. Manoloana izany, manao antso avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fitondram-panjakana ny solombavambahoaka voafito ao amin'ity distrika ity anatsarana ny fotodrafitrasa mpampianarana. Fanadihadina. Efa ntaonany maro izay no nijaly teo amin'ny fahasimbany fotodrafitrasa efitrano fianarana ireo mpianatra teto amin'ny sekolim-panjakana CEG Ivohitra atao anatin'ny distrika Antsirabe voalohany faritra Vakinankaratra. Raha ny fantatra dia efa 15 taona izay ireto fotodrafitrasa ianaran'ireo mpianatra amin'izao fotoana izao ireto ary nandritra izay fotoana izay dia tsy nasiam-panamboarana sy tsy nasiam-panavaozana. Mianatra ao anaty efitrano fianarana tsy zarizary araka izany ireo mpianatra raha ny nambarany taletsekoly ary maro amin'ireo efitrano fianarana no simba avokoa ny tafo ary mitete rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Mpianatra miisa 490 no mandrato fianarana eto amin'ity sekolim-panjakana ity ary ahitana efitrano fianarana miisa 720 izay tapitra simba avokoa ireo efitrano fianarana ireo. Tsy mba misy tompona andraikitra na fitondram-panjakana manome tanana amin'ny fanarenana izao fotodrafitrasa izao indrindra fa ny lafiny fampitaovana ho hatrany ny tompona andraikitra. Araka nefa hitanareo zao trano efa taloha reto dia efa tena tranainy dia tranainy reo 50 taona ny sin'ireo trano reo tsy mba nisy fanavaozana mihitsy fa dia ny herin'ny ray aman-dreny no entinay mba manamboatra zay tratry ny hery. Ny ray aman-dreny nefa dia fantatra fa sahirana dia sahirana indrindra ty amin'itony sekolim-panjakana itony dia tsy afa manoatra ny ray aman-dreny fa dia zay kely ananany eo no ahiratra dia efa hitantsika io fa simba zany zao ny tranotsekoly io. Ny mijery moa misy mandalo ihany ny ministera, misy efa mandrefy, misy maninona fa hatramin'izao aloha dia mbola zao ihany ny hitantsika tsy misy fanavaozana mihitsy. Fampitaovana zany moa dia efa araky ny trano azo moa io komaika ny fitaovana ao anatiny fa dia ratsy amin'ny ankapobeny. Fa miezaka ihany ny ray aman-dreny fa tsy mahafapiry amin'ilay be loatra ilay fahasimbana zany dia ratsy zany ny amin'ny ankapobeny ny fitaovana. Sady ratsy ny tsy ampy. Tsy nitaza-potsiny manoloana izao fahasimbany fotodrafitrasa izao ny solombavambahoaka izay voafidy tato anatin'ny distrika Antsirabe voalohany fa tonga nitsidika dia toerana ary nanolotra efitrano fianarana vaovao mitetina 200 tapitrisa ariary izay nangatahany fikambanan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra tamin'ny taona 2024 ary natolotra ireo mpianatra ny zoma fahatelo amby roapolo ny volana May 2020 sy 2020 lasa teo. Nitondra hafatra sy nanao antsoava araka izany ity solombavambahoaka ity ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fitondram-panjakana manoloana ny andraikitra tokony ho raisin'izy ireo amin'ny fahasimbany fotodrafitrasa sekolim-panjakana tahaka izao. Raha amin'izao fotoana iainantsika izao dia mampalahelo ny ray aman-dreny ary tsy ho vitan'ny ray aman-dreny mihitsy zany hoe anangona vola raha amin'izao zany sany tomba midiny eo amin'ny 200 tapitrisa eo ahoana moa ny avitan'ny ray aman-dreny an'io tsy ho vita mihitsy. Ny sakafo hoan'ny be lelokely reto rehefa manahirana mafy azy be dia be ny mbola lesika eto amin'ity sekoly ity satria raha mijery ato tsika izao tena efa reraka dia reraka le fotodrafitrasa miteteny le reto salle de classe reto
fafy efa azo lazaina hoe efa tena tsy mendrika ny ankizy-trony dia mbola ezakitsika ary eto ihany koa moa ny tenako dia manentana ihany koa ary indrindraindrindra manao afatra ho an'ny fitondram-panjakana fobe indrindraindrindra raha mato minisitra mba hijery anytony sekoly izay efa hita fa efa reraka dia reraka tony. Araka izany dia tsapa fa efa tena simba tanteraka ireto fotodrafitrasa ianaran'ireo ankizy eto amin'ny CEG Vohitra ato anatin'ny distrikta Antsirabe voalohany ireto izay tsy nasy-panamboarana tao anatin'ny taona maro ary efa nisy ihany koa ny efitrano fianarana vaovao izay natolotry ny solombavam-bahoaka izay voafita tato anatin'ny distrikta Antsirabe voalohany ho tsangabato ny jobily fa 15 taona ny orenan'ity sekoly ity izay ho ankalazahina tsy ho ela. Kasika ny fiatrehana ny fetin'ny reny no anohizantsika ny fampahalalam-baovao ho ankalazaina raha-pitso ny fetin'ny reny. Misy ny tokantrano tsy manana fahafana ankalaza izany noho ny tsy fisiny ny hoety manana. Anisan'izany irasendra feno Florence sy ny ankohonany. Ny fahavelomana sy ny fahasalamana no angataina n'Andriamanitra dia efa zava-dehibe raha ny fanazavany fanadihadiana. Ho ankalazaina raha-pitso ny fetin'ny reny. Misy ny tokantrano manomana fety manokana ho amin'izany. Io kosa ireo tsy afaka manantanteraka n'izany noho ny tsy fisiny ny hoety manana. Anisan'izany ity ankohonana iray ity izay mipetraka eny Tsaramasay. Izy no rasendra feno Florence, manan-janaka 5, mitarika posy, no fotom-piveloman'izy ireo. Tsy afaka manomana zavatra betsaka anaovana fety fankalazana ny fetin'ny reny raha-pitso noho ny fahantrana raha ny fanazavana. Ho samy velon'aina izay no angataina amin'Andriamanitra. Io dia efa zava-dehibe ho an'ity renim-pianakaviana ity. Zanako 5 no miandrana Ezekela dia Ezra dia Ezeka dia Prinsia dia Famezatso dia za dia mivady fidiram-bola posy mandeha eny Arabe. Eo ihany misy fakely sarotrarotra. Ny ankizy mbola kely raha misy ny azo menina ny ray aman-dreny dia omeny izy. Rehefa tsisy moa dia afaka mifampiresaka ny zanaka sy ray aman-dreny anatin'ny tokantrano. Tsy hoe forsena fa rehefa misy nomena dia omena izy, rehefa tsisy nomena dia tsy afaka ny ataonao angalatra ny zanaka. Anisan'ny zanak'irasendra feno Florence i Prinsia. 13 taona izy izao, kilasy 5. Raha toa ka nanana fahafahana hanome fanomezana ho an'ireniny izy, dia ireny very ireny no natolony. Tsy afaka nantanteraka an'izany anefa izy noho ny tsy fisiny ny fahefana. Fa endrena sy fianarana tsara no afaka atolony ho an'ity taona ity, hoy ny nambarany. Ankohonana findrainy eto amin'ny Ramse Fidèle. Mananjanaka mianadahy izy, mahatsapa fa ilaina ary tena zava-dehibe ny fankalazana ny fetin'ny reny. Afaka atao tsotsotra ihany anefa izany noho ny hamafy ny fiainana, hoy ny nambarany. Iny tompoko ny anadahy voalohany indrindra moa izany tompoko dia sorin'Andriamanitra aloha izao fankalazana ny fetsiny reny izao. Ary ny tena koa moa izany dia hitoraka izany koa. Dia mba fanomanana moa izany dia ihany miankina amin'ny zava-misy aloha. Dia mba manamanamana kely izany mba atolotra ho an'ireny. Sosotra kely fotsiny tompoko dia efa mety. Sahirana ny vahoaka mba efa mividy tsy maharaka sony. Dia mirary soa tompoko an'ireny rehetra dia mba enga ande ratsy ny taona tsingelingelinavy ireo ray aman-dreny na lehibe ny kolokolo. Amin'ny ankapobeny na dia hita fa mafy aza ny fiainana. Tsapa fa mametraka ho zava-dehibe ny renim-pianakaviana ny malagasy ary manamarika ho fiampiarabanina amin'ny fomba miavaka ny nahitana masoandro. Samy manome amin'ny alalany eo am-pelantanana, ao ny manome marika hita maso, ao ny manome fitiavana sy fahendrena sy ny sisa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nanatanteraka fifanakalozana gadra fandroany indray Russia sy Ukraine omaly. Miisa 700 ireo miaramila ary 209 ireo olon-tsotra. Noraisina izao fanapa-kevitra izao tao aorian'ny fanafiana mahery vaika nataony miaramila Rosiana tao Kiev, izay naharatrana olona manodidina 500 araka ny vaovao avy any an-toerana. Afaliana ho ireo mponina any an-toerana izao fanapa-kevitra izao ary irina izy ireo ny fitohizana araka ny tatitra navoaka ny fahitalavim-panjakana ao Kiev. Iny vaovao avy any ivelany indray no antsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isaorana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana anao ho any raha-pitsondray. Veloma tompoko.
antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté Nivavo. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Nivavo. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.